5G Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo manarakani izo algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Lolotranao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsilo arrive. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny fobe toerany FES ny sata ho an'ny fitondran-tena. Ifampiafezany antoko politika mialoha mandritra ireo rian'ny fividianana. Mifametrahana azy izay isan'ireo ainga vao hanatsarana ny fanaovana politika eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Tsy mampiseho fahavononana amin'ny fanatanterahana ny fividianana amin'ny fitondram-panjakana hoy antoko timy mandroany. Porofon'izany ny tsy mbola fankatoavana hatramin'izao ny tety andro navoaka ny seni sy nankatoavany fitsarana avy momba lalam-panorenana. Tsy mbola ho atoato ny vahaolana amin'ny fahatapahan-jiro ny ministry ny angovo raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany. Mbola iaina anaty délestage tognonao ihany koa Antananarivo sy manodidina hatramin'ny zoma ho avy izao. Matsiaro tsy misy mpiamanoloana ny vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana sy maro hafa ny olom-pirenena ankehitriny. Maro ireo mampiseho izay faresen'izay amin'ny fihetsika indrindra ny fananganana saina fotsy anaty tambazotra tserasera. Any velany tokony andrainy andraiky ireo firenendrehetra maneran-tany noho ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Ukraine ho ravitsy lasa izay. Manoloana ny fahasimban'ny barrage de Karovka tondraka ny rano tany amina tanàna lehibe atsimon'ny Ukraine izay eo ambany fifehezan'ny Rosia amin'izao fotoana izao. Ny Antsipriandreo. Ankafaliana hatrany tomboky lasy tomboky vavy no hitsidihany indray ny tokantranao amin'ny ality tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Aterina ny araba ary manasanao ihany koa anjoy ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany isantarantsika izay. Amin'ny ality dia nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny fobe toerany FES ankady fotsy charte de bonne conduite na sata ho an'ny fitondran-tena izay natao ifampifezany antoko politika mialoha mandritra ireo rian'ny fividianana. Azo ambara fa ho isan'ireo ainga vao ahafana manatsara ny fanaovana politika eto amin'ny firenena ny fametrahana azy io hony teo anivon'ny FES Madagasikara tamin'ity androany ity. Henri Florian. Volana vitsivitsy mialoha ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ao anatin'ny fanamoakomana ny mahakasika izany ny hery-velona rehetra amin'izao fotoana izao. Ambarany maro fa isan'ny tsy azo idovirina ihany koa mba ahafahana mahazo fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ny fisian'ny fitsipika ifampifezana ho an'ireo antoko politika. Manoloana eo taorian'ny fivoriana ny arahan'ireo antoko politika maromaro sy ny firaisamonim-pirenena ary ny teo anivon'ny FES nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny foibentoerany FES tetsy ankady fotsy ilay charte de bonne conduite izay entina hosoniavon'ireo antoko politika izay vonany amin'izany mba ahafahana mifampifehy sy mifanaja mandritra ny vanam-potoam-pifidianana. Rehefa taina nandrafitra ny t-shirt ity izy ireo dia hita tao anaty taratra tao anatin'izany ny atao hoe firaisan-kina ary zava-dehibe izany dia efa fiatombohana lehibe satria nahay ny fifampiresaka nahay ny fandamina ary indrindra na injery tanjona iombonana ireo mpanao politika izay nanomboka ny projet de charte de bonne conduite zay ary aminay izany dia tena fiatombohan'ny filaminana na atao hoe mitondra pacification ao anatina processus électoral izay tokony notohizana satria fiatombohany ihany izao. Ny point fort ao anatiny aloha izany dia samy nizara ny aiainy tao ny ireo mpisehatra ara-politika voalaza ao avokoa ireo zavatra tokony hotandremana ary indrindrindrindra ny fitondran-tena ara-moraly sy ara-etika izay tsara ananan'ireo mpisehatra rehetrarehetra na ireo kandida na ireo antoko politika mandritra izany fifidianana izany. Isan'ny antoka lehibe ho an'ny charte de bonne conduite ity ohatra fa olon-dehibe mifanome teny ny antoko politika izay anao sony azy ity ary hisy ihany koa ny komisiona manokana hijery sy anaramaso ny fampiarana izany. Inona no antoka? Ny antoka dia
olon-dehibe ny fanome teny erana ary matoa manao sonian'izany dia manaiky izy ireo ihany no ataontsika hoe hifanoro ary tena hoe zay moa le fitenenana ohatrany hoe manany ihany fa hitany havana eo zany izay tsy anaza ny teny mierana fa olon-dehibe samy manao sonia izy ireo iza rehetra manaiky manao sonia n'io sata io raha ho anay manokana dia hitanay mihitsy hoe ainga avao ary tao koa ireo firaisamonim-pirenena izay tena hitan'izany koa hoe tena ainga avao satria miova indray lay fomba fiaina lay fitondran-tena izay veriko foana hoe tena nahitan'izany cohésion zany nahitan'izany entente zany nisy dialogue tao anatin'izany ary tsy moramora ny fifandraisan-dahatra ny fifaneraserana tao anatin'izany satria dia samy nanana ny heviny samy manana ny foto-keviny reo antoko politika anankifolo reo any tsy ivona fa antoko politika miisa folo niaraka tamin'ireo firaisamonim-pirenena ary ny androm-panjakana sy ny teonivo ny FES no niaraka nandrafitra ity charte de bonne conduite ity izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany izao ny daty ny faharoapolo ny volana jona ho avy izao no hanaovan'ireo foloan'ny antoko politika soni izany sata mefe azy ireo izany momba ny fitondran-tenany mandritra ary aoriny ny fifidianana fa zava-dehibe ary ilaina eto amin'ny firenena ny fametrahana ny charte de bonne conduite na ny sata momba ny fitsipitondran-tena ny antoko politika ireo antoko politika samy hafa tonga nanatrika izay nandritra ireo andro maro nanaovan'izy ireo ny famolavolana ny fitsipipitondran-tena ny antoko politika ity firosoana makany amin'ny marimaritra iraisana ihany koa ny fametrahana azy io raha ny fanazavana Henri Florian mila ny fandraisana ndraikitra ny rehetra ny fanitsina ny fomba amam-panao tsy mendrika izay efa nisy teto amin'ny firenena indrindra fa eo anivo ny androm-panjakana maro samihafa sy ny antoko politika misy fahabangana ny lalàna mifehy ny fifidianana ary izay no antony iray nametrahana ny charte de bonne conduite ho ireo antoko politika zava-dehibe ny fipetrahana izy ity izay natao hifameno amin'ireo lalàna velona efa misy engagement moral izy io mipetraka foana manko izay fanontaniana zay hoe inona ny antoka zany ahafahana mapiatra an'io charte de bonne conduite io dia hoe engagement moral io ny engagement moral dia araka fanazavana namako teo mbola ambony lalàna izany ilay ataontsika hoe fanekena ny teny nomena sy ny andraikitra noraisina dia mbola ambony no ny lalàna izay zavatra izay ka io zany no hoe za napetraka nisy fanontaniana napetraka no teo hoe aingy avao ho an'ny fanaovana politika eto Madagasikara zany zay zavatra zay processus anankiroa samihafa io fa mifameno zany hoe ny firosoana mankany amin'ny fanekena sy ny fanaovana sonia ny ty sata makasika ny fitsipitondran-tena ny antoko politika ity dia efa zava-dehibe aloha antsika eto Madagasikara firosoana mankany amin'ny ataontsika hoe maramaritra iraisana mba farafahakeliny aloha zany hoe misy zavatra iarahana manaiky eto dia anatsaratsika ny fepetra rehetra ikarakarana fifidianana mba sanatsiavina mba tsy korotana itsika na mialoha zany fa indrindra ny aorian'ny fifidianana ho an'ny antoko malagasy miara-miainga izay isan'ny antoko nandrafitra sy hanao sonia izany charte de bonne conduite izany zava-dehibe ny fisiny na eo azany tsy mahantery izany fanaovana sonia izany teboka maromaro asiso article raiky amby folonao marina fa hoe ny sasany amin'ireo article reo efa any anaty lalàna mikasika ny fifidianana fa izy kosa misy tombony ao satria engagement filatsahana sitrapo hitondra tena amin'ny fomba mendrika sy mihaja noho izay takiny lalàna raha ataontsika hoe farafahakeliny zany manaja lalàna tsy mahazo mandika lalàna dia ilay sata kosa izay nivolavolaina sy hosoniavina dia mitaky fifampitondrana sy fifampitaizana amin'ny tsara araky ny targetra ny antoko malagasy miara-miainga hoe izay manoro lala mahitsy mamindra aina dia izay no esprit nitondrana nyty fandraisana anjara ny antoko amin'ity charte ity andrasana araka izany ny mety ho isan'ny antoko politika andray anjara amin'ny fanaovana sonia ity sata momba ny fitsipitondran-tena ny antoko politika ity amin'ny faharoapolo ny volana jona ho avy izao raha ny isan'ny antoko politika eto amintsika izay efa mahery ny ronjato iza amin'ireo no tena andray anjara amin'ny fifidianana ary hanao sonia ity sata ity raha tsy aivana tsy voasamba no nisian'ny charte de bonne conduite teto amin'ny firenena fa efa nisy ihany koa tamin'ny fotoana 2014 mialoha ny fifidianana filoham-pirenena ary antoko politika maro no nanao sonia izany ka isandreny ny antoko malagasy miara-miainga
mipetraka iny ny sarta farany fahavolonana tsy mampiseho izay ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Hoy teo anivo ny antoko tiako i Madagasikara tamin'ity androan'ity porofon'izany. Tsy mbola fankatoavana hatramin'izao ny tety andro navoaka ny senisy nankatoavany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana olona saina. Volana maro izay no namoaka ny tety andro ny teo anivon'ny Vaomera maleo tena misana ny fifidianana fa amin'ny fahasivany volana Novambra izao ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ary ny 20 Desambra kosa ny fihodinana faharoa tolokevitra izay nahazo ny fankataovany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC saingy tsy mbola nivoaka mandrakandroany ny fanapa-kevitra avy amin'ny fanjakana ampanakery izany. Ny Prime Ministre izay tsy mbola maika raha nanontaniana momba fitavozavozany io ary nilaza fa amin'ny 12 ny volana Jolay izao anohany fa ifanampanatateraka vao andray ny fanapa-kevitra. Efa nanambara ihany koa moa ity lehibe ny gouvernemanta ity raha tsy ivina fa tsy ampy 10 andro ny fitoam-pitantanan'ny filoha Andry Rajoelina raha itatina rosiny seny io antony tsy mbola andraisana fanapa-kevitra. Taratra ny tsy fahavononana izany hoy teo anivon'ny antoko tiako i Madagasikara androany. Dia efa niandro izay ny teo anivon'ny gouvernemanta hoe avoay le daty avoay le décret mba ahafahan'ny rehetra manana toky fa tena isy ny fifidianana ahafahan'ny rehetra ihany koa miomana satria na ny candidat mila miomana ny olom-pirenena mila miomana terenao izy hosoratra ao anaty lisy fifidianana nefa inona ny antony tsy mbola amohanao an'le convocation des électeurs marina hoe voalaza ny lalàna dia hoe 70 andro farafakeliny fa tsy voatery andro 70 andro neraha tena manana fahavononana ianao aiza nezaky ny fitondram-panjakana miteny hoe ity ny taty-pifidianana ka alohatsika samy omana aiza nezaky ny fitondram-panjakana miteny hoe ity ny taty-pifidianana samy misoratra anarana ho tanterany tsy Tanjombato anatina toerana mifefy sy mitafy ny Congrès national ny antoko tiako i Madagasikara ny fiandohan'ny volana Jolay izao araka ny fampahafantarana nataony pro-politika ny antoko ity androany. Valitsika eo ny tonontolo ny fifidianana fa vao misongadina ihany koa amin'ity alina ity tsy mbola watowato ary mety haritra taona maro ny vahaolana amin'ny fahatapahan-jiro eto amintsika hoy ny ministry ny angovo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity mbola iaina anaty délestage tognao ihany koa Antananarivo sy ny manodidina hatramin'izao Vaovao izao noho ny tsy fampiny ny tahirin-tsolika mavesatra gaeton Andrietsilavo. Vinavinaina iverina amin'ny laony ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny Vaovao izao hoy ny eo anivon'ny Jirama. Antony izany raha ny fanazavana ny tsy maintsy irosoana amin'ny délestage tournant adiny 3 isaky ny faritra noho ny tsy fampiny ny herinaratra hatrany amin'ny 70 mégawatt. Tsy ampy ny solika hoy ny Jirama ary camion 4 isan'andro ny tafiditra eto Antananarivo raha tokony 10 isan'andro izany ka antony tsy maintsy irosoana amin'ny fahatapahana isaky ny faritra. Tsara zavaina aloha inona tonga an'izy mikopotany nisy hatrany amin'ny famatsiana mihitsy zany nisy mikopotana satria nisy sambo zany tsy tafiditra fa nisy resaka tsy fahatomboanana zany tao anatin'ny resaka déchargement io sambo io. Io sambo io moa zany dia voatery mihitsy dia nalefa nakany niala ny faritra Madagasikara mba tsy hisy ny loza dia voatery nisy an'izay fikorotana an'izay zany natonga ny fahatarann'ilay famatsianan'ilay solika dia zay ny antony fa raha ny tokony ho izy zany dia tsy tokony hisy ilay délestage tsy tokony misy mihitsy zany fa resaka solika ihany mahatonga an'izy io zany fa raha teknika zany dia ampy tsara ny famokarana fa ny fiola zany na ny carburant entina amokarana zany no misy fikorotanana dia lasa mahatonga an'ilay délestage. Nanazava ihany koa ny tompona ndraikitra fa isan'ny tetikasa irosoana ialana amin'ny olany fahatapahan-jiro ny firosoana amin'ny angovo azo avaozina ary atao hybride avokoa ny 70 amin'ireo tompom-pamokarana herinaratra misy 10 eto Madagasikara. Tetikasa izay nahazona 200 miliara ariary avy amin'ny fanjakana malagasy sy 200 miliara ariary hafa avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ena ny fandaniana solika amin'ireo faritra ireo saingy tsy watowato izany raha ny fanazavana hatrany. Tsy taona vitsivitsy ny fametrahana zany satria ireo foto-drafitrasa mipetrakitsika ireo dia foto-drafitrasa isitrahany génération maromaro andekaleka zao atsika zao génération 4e génération ngamitsika zao 3e nefa misitaka ny andekaleka napetraka Andriamatoa Floratsiraka tamin'ny taona 1770 tany. Izany hoe tsy voatery anatin'ny efa taona na 10 taona no fametrahana zavatra ho novain'ny taranaka Amapara zanaka Manjafy mandritry ny 50 taona sy 200 taona ho avy. Pourquoi pas ohatra zao volobe ainy tsy hevina aminareo fa 1936 napetraka zany hoe ny tamatavy am'izao zany
io tetikasa tamin'ny 1936 io mbola sitrahana amin'ny resaka angofo zany hoe re zavatra petraka ireny zany tena multigénérationnel mihitsy ka itsika miaina am'izao maro hoe maika hita vahaola antsika satria mila vahanaingana fa mila tsonjovona koa ny taranaka fanamadidy. Atreto aloha tsy hita mazava ny ezaka nataon'ny fanjakana hanarenana ny orinasa Jiramasy ny olan'ny herinaratra eto amintsika. Izao indray nanamafy ny minisitra fa tsy hoatoato ny vahaolana ho amin'ny famerenana amin'ny laony ny famokarana herinaratra ka ho ampy sy anaraka ny filan'ny mpanjifa. Herinaratra 5 sy 700 megawatt no vokarin'ny Jirama amin'izao fotoana ka ny 4 sy 200 megawatt amin'ireo avy amin'ny centrale hydroélectrique, ny 20 megawatt avy amin'ireo centrale thermique mampiasa solika mavesatra ary ny 20 megawatt avy amin'ny herin'ny masoandro. Atreto izany 5 taona aty aoriana tsy mbola nitombo ny famokarana herinaratra efa vitan'ireo filohan'ny fandimby hatrizay. Ny filoha ankehitriny izay nampanantena ny vahoaka malagasy fa ampitombo ny famokarana herinaratra hatrany amin'ny 700 megawatt ao anatin'ny 5 taona itondrany. Ny azo ambara aloha misy fiantraikany betsaka amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny tranga tahaka izao, indrindra ity olana mikasika ny sehatry ny angovo ity. I Madagasikara izay vao nanavao sy nanatsara ilay lalàna momba ny fampiasam-bola ito an-toerana. Misy fiantraikany betsaka ihany koa amin'ny toe-karena sy ny famokarana ato anatiny ny fahatapahan-jiro lavareny izay tsy misy vahaolana matotra hatramin'ny androany. Ankoatr'ireo fidinana an-dalambe vokatry ny tsy fahafalian'ny mpanjifa ny Jirama amin'izao fotoana fantatra ihany koa fa natsahatra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana katolika any Akora izay mampanofa ny centrale hydroélectrique. Ampiasain'ny Jirama ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta ankehitriny antony fanapahan-kevitra raha ny miparitaka anaty tambazotra an-tserasera amin'izao fotoana izao ny fanapahan'ny Jirama ny jirony ekara Akora noho ny tsy fandoavana faktura. Ny tranga izay namafy ny zava-misy mahakasika ny olan'ny herinaratra indrindra ny any an-toerana amin'izao fotoana izao ho tateritsika misimisy kokoa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany ny antsiprian'izay fa tontolo ny fitsarana. Tsy fanarahan-dalàna ny fihetsika izay nataon'ny Rakoto Samuel Doris vadiny manandafy mahery lanto ka antony nampanatsoana azy teny amin'ny fampanohavana ary tsy resaka politika velively. Hoy ny ministry ny fitsarana pitahiry ny fitomboka sehampanjakana tamin'ity androany ity fiantsona ny vahoaka amin'ny fidinana an-dalambe arak'izany no hiampangana azy ao anatin'izay raha izay indao rahantsika ny fanampanazavana. Raha Doris dia itsika ny mahalala fa ny hoe ny République Madagasikara dia fantatrareo fa tan-dalàna io tsy misy hoe dorista tsy dorisa fa ny olona rehetra rehefa tsy manaja lalàna dia natao ho enjehan'ny lalàna tokoa. Dia fantatrareo fa nisy ny famorim-bahoaka izay nokasaina natao kanefa tsy nazahoana lalàna dia famorim-bahoaka dia misy lalàna mifehy azy. Izay ilay lazaiko foana hoe oka tsy hisy ny faux débat hoe mpanao politika na tsindry azo lena fa isika dia fitsarana ho an'ny manan-katao na tsy manan-katao na hoe natao anenjika mpanao politika ihany koa fa fitsarana miezaka ny tsara araky ny lalàna. Hitantsika miandalana rotatena miandalana ato anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany moa ny fivoarana izay raha izay fa tsy tantaratra amin'izao fitondran'izao ny fahavononana metraka ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Hoy ny filohan'ny komisiona misahana ny arena kibon'tany eo anivon'ny antenimera-pirenena tamin'ity androany ity azo hitarafan'izany ny fandinihan'ny antenimera-ndo olona ny volavolan-dalàna hifezana ny arena kibon'tany izay tsy nahitana ny fiadiana izy ireo ny tombontsoa ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny olona Madagasikara ankilan'izay isan'ireo mpiany vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Miariary ny fitsabahan'ny fahefanam-panatanteraka amin'ny andraikitra ny parlementera malagasy tao anatin'ny efatona mahery miamafy zany amin'izao akatoko ny fahataperany fotoam-piasan'ny filohan'ny pirenena izao. Hoy ny filohan'ny komisiona misahana ny arena kibon'tany eo anivon'ny antenimera-pirenena azo hitarafan'izany ny fandinihana sy fandaniana ny volavolan-dalàna hifezana ny arena kibon'tany na izany teny anivon'ny antenimera-pirenena na ho an'ny antenimera-ndo olona izay nahitana taratra ny tsindry ny fahefanam-panatanteraka. Ahoana moa ny agagana fa tena hita fa tsy nanao débat mihitsy zany ny antenimera-ndo olona zany reo olona reo fa ny fahitako azy dia nisy endrika ny baiko
anaovana satria ny zavatra tsy nanaovana debat tena anteny miram-pirenena azy nampina tao anatinao zay tonga dia hita hoe fa nisy toromarika zany niainga tanoany nametraka an'izay ny zavatra zay averiko indray mbola tsy vonina ametraka an'izany décentralisation zany fitondram-panjakana satria mbola mamerina amin'le centralisme zany mamerina ny fanjakana zay feheziny mpanatanteraka atia ifotony nataonay tamin'ny commission moa zany dia namerina indray ny fanapaha-kevitra zay naraisiny solombavam-bahoaka satria iny nisy fifandraisana anjaran'olona maro nisy adihevitra lava be maro amiteboka natao anomezana tombon'ireo toerana misy ny fitrandrana araka izany nonoko tiany loholona izay natao hiaro ny vondrom-bahoaka hitsinja rapa-efana nandritra ny fandalovany volavolan-dalàna hifezana ny kodiminety eny an-toerany lohalarana ny fanamorana ny fahafahan'ny vondrom-bahoaka patra hitsinja rapa-efana mandray ny vola tokony hositrahany avy amin'ny fitrandrahana marobe ny mikasika ny ristourna anatiny ao fa iny moa zany fatapa-kevitra ndrareo 2% CTD 3% ny aty iny ray dia faharoa moa zany le préception à la source zany hoe ny fakanany vola amin'ny la source zay nekeny tamin'ny antianteny miram-pirena iny moa zany mbola ntsipahanjareo koa fa mbola verina amin'ny trésor ihany le vola zany za zavatra rehetra zany anisany mahakivya ary mampalahelo mahita ny mpitondra zay mbola tsy vonina hitsinjo ny vahoaka zay mbola tsy vonina ampandroso anifotony ny firenena raha tsy teny fotsiny za mikasika an'le rapatriement de devise zay atao crédit documentaire ireny zany mba hafana mba misy fotoana zany hafan'le reo mpandraraha zay tena matianina amerenina ny vola nefa mbola asiana tsindry indray le izy novana zay ihany koa nahatonga ireo firaisamonim-pirenena maro nahitana ny gradoi ny collectif pour la défense des terres malagasy ny CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes sy maro hafa namoaka fanambarana iraisany izay nametrahan'izy ireo fanontaniana lehibe ho an'iza no miasa ny tompony andraiky mpanjakana sy ny olom-boafidy eto Madagasikara ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny sehatra maro izay tsy ahitana taratra ny fikendrena ny tombon-tsom-bahoaka na teo aza ny fanairana nataon'ny firaisamonim-pirenena sy maro hafa raha ny fanambarana trany raha mpitso no hiverina eny anivo ny anteny miera-pirenena ny volavolan-dalàna hifezana ny arena kibony-tany taorian'ny fandalovany teny anivony anteny miera-ndoolona ijanona eny anivony anteny miera-pirenena izay ihany sika nankatoavin'ireo solombavam-bahoaka ihany koa tamin'ity androany ity ny fampindramam-bola 540 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena anohizana ny tetikasa fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara raha zava-dehibe ny fankatoavany io fampindramam-bola io izay ampitombony ampisitraka eto Madagasikara tokony isy ny fampahafantarana bebe kokoa amin'ny solombavam-bahoaka ny fifanarahana toy izao sy ny fampiasana azy ho tombotsoam-bahoaka araka ny tokony ho izy rany fanazavana taorian'ny famohan'ny banky iraisam-pirenena ny vola 540 tapitrisa dolara trosain'ny firenena malagasy ho fanohizana tetikasa fiahina ara-tsosialy ny 9 febroary teo tany Washington nankatoavin'ireo solombavam-bahoaka tamin'ity androan'ity ny fampindramam-bola ho an'ny ministeran'ny mponina mandrindra ny tetikasa zava-dehibe ny fisitrahana ny vola noho izany ampiakatra ny tahan'ireo mpisitraka ny politika vaovao entina anohizana ity tetikasa vaovao zay efa nisy tetikasa teo aloha moa ny hoe filets sociaux de sécurité zay lasa hoe filets sociaux et résilience dia hisitraka zany ny faritra 3 raha ny tetikasa teo aloha zany raha tonaina moa ny filazantsika ny filets sociaux de sécurité dia faritra 10 zany no nisitraka n'izany vinavinaina hiakatra 10 isanjato zany ny tany ny mpisitraka ho antokatrano marefa aoriana izao fahazahoantsika izao vola izao tafiditra tokoa amin'ilay tanjona zay napetraka amin'ny paikady national fehina ara-tsosialy zay amin'ity taona 3 ty zay mametraka ny hoe 10 isanjato ny vahoaka marefo dia hisitraka amin'ny fehina ara-tsosialy ho an'ireo solombavam-bahoaka takina ny mangarahara raha-pitan'ny tanana maro ihany koa ny toerana tsy mbola misitraka ny tetikasa ka tsy tokony adino indrindra manoloana ny fitombony fahasahiranana amin'izao fotoana izao fa ny dinika sy ny fampahafantarana ny solombavam-bahoaka amin'ny fifanarahana fampindramam-bola izay tokony amafisina lany zay nareo misy tatsimany zafady nomenareo zay lany tsy atsonareo zana independera hoe andoa aolona andaratsika ny azo an'izao vola zao zay ok malahelo zay rehefa mahazo ny avamaiakombo zay malahelo zay hoe inona mba mpanafinareo mampanjakana sany anao erao zay hoe tonga zao dia anao zao zay non zay vahoaka mandoa anty dans 10 ans zanakay zafiny mbola andoany vola io
zay no mandohany io fa tsy nareo orange ane no mandohany io marary zay na tamin'nyfotsy tsy mihinakanina tsisy lalana tsisy neny marary zay anykombo isan'ny tokony hojerena akaiky amin'ny fanatanterahana nitetika safiahina ara-tsosialy eto madagasikara izay raisiny fidantanana ihany koa ny fitsirihan'ireo mpisitraka momba io izay nitarika savorovoro hatrany nandritra ny tona maro raha tsy ilaza fa tsy nitao amin'ny distrika ny Soavinandriana farany teo. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendo vetivety ao anaty doka fohy ny hevitry ny olom-pirenena raha manana 200 tapitrisa ariary amin'izao fotoan'izao. Eo ihany koa ny fananganana saina fotsy manoloana ny olana samihafa mianjady ny ponina amin'izao fotoan'izao ampahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Balik om 40+ manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Fa inona ny mbola mavalinanareo ao? Misakafo amin'izay? Mbalik mamiratra no aviko. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita huilerie industrielle de Tamatave misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Berandrella lever la vache kiri. Andao ilalao fa loka maro no zarainy. Ampitomboiny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia. Ie, fiarakodia. Tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle à la vache kiri enina misy sary personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresse, ny CIN ary numéro téléphone anao. Ataova anaty valopy, arahatero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale à 590. Ny fisariana dia atao amin'ny alarobia fito jona amin'ny 2 ora ao amin'ny somadis tsara lalàna. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainany. Loko algo, misy alo, aloil, ary antirouille. Izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny izo, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Wow! Tap Tap Send arrive avec une surprise en juin. Restez connectés. Fiantsaka miavaka sy mahavarina reharesy lovany aty aoriny tonga navao maizy atsika io arena mipetraka toy ny hoditry izy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga avao isika gasy mire adre mananazy mianjaika ohatrany hoe manalazy navelany io maly banjinana no avy maafapo an'ireo mpianakavy teneno anazy averindriany isika gasy aigle d'or Wow!
Top Send arrive avec une surprise en juin. Restez connectés. aterina trano ny araba ho anao mbola manaraka ny fahita lavitra kolo amin'izao oro zao andeha nono vetivety ao anatiny ity fanadiadiana manaraka ity liana kokoa amin'ny fampiasana vola sy ny fandrarana ny tanora malagasy raha ny vokatry ny fanadiadiana nataony agence capsule ity faran'izay nanontany olona ny heviny sy ny ataony raha toka manana ronjato tapitrisa ariary amin'izao fotoan'izao ka eton andretsilafo raha ianao no manana ronjato tapitrisa ariary amin'izao fotoana inona no ataonao io fantanena napetraky ny agence capsule tamin'ny olona misa efajato mihoatry ny 20 taona ny 5 hatramin'ny 7 ny volana maritsa lasa teo raha ny vokatry ny fanadiadiana ny 770 ny laza fa ividy trano 770 ny laza fa hanangana orinasa 770 ividy tany 720 ividy fiara 100 ny laza fa handeha voyage ary ny 100 hafa ny laza fa ampiasa vola ny 400 ampiasa vola amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny 300 ambiny iroso amin'ny mariage sy ny fety isan-karazany raha io vokatry io no jerena inona amin'ny 500 n'ireo nanontaniana ny nanana eritreritra ampiasa vola amin'ny alalan'ny fananganana orinasa sy ampiasa vola amin'ny varotra sy famokarana olona roa amin'ny 10 ihany no ny eritreritra ividy fiara raha io vokatra azo eo hatrany maniry hanana trano kokoa ny lehilahy raha mitaha amin'ny vehivavy izany hoe natratratra any amin'ny 770 ny lehilahy ny laza fa ividy trano raha toka 270 izany ho an'ny vehivavy tahaka izany ihany koa ny famoronana orinasa sy ny fampiasam-bola natratra 470 ny lehilahy raha toka 470 ny vehivavy mivadika ny salanisa raha ny faniriana ividy tany no jerena izany hoe natratra 470 ny vehivavy ny laza fa ividy tany raha toka 270 zany ho an'ny lehilahy raha teo amin'ny sokajy taona ireo izay efa zokiny no tena nanamafy fa ividy trano ary natratra tany amin'ny 7 ny salanisa tsikaritra nandritra izany ihany koa fa iroso amin'ny fampiasam-bola sy ny fandraharahana avokoa ny akamaroan'ireo tanora 12 hatramin'ny 430 taona ireo tanora ihany koa nefa ireo 20 hatramin'ny 430 taona no te iroso amin'ny fananana fiara ka ny 7 izy ireo ny laza fa ividy fiara raha manana io ronjato tapitrisa ariary io eo amin'ny rafi-piarahamonina miroso kokoa amin'ny fahazoana fananana maharitra ireo olona manan-katao raha ny vokatry ny fanadiadiana misafidy ny ampiasa sy ampitombo vola kosa ireo sangan'olona antoniny izany hoe ireo karazan'olona eo amin'ny sehatry ny asa nandia fianarana sy manana vina mifampiresaka sy mifampizara amin'ny namana izy ireo ka antony mahatonga azy ireo hanana toetsaina te handraharaha soa ihany fa mbola nisy izay fanadiadiana izay nafahana nanonofo manoloana ny olana samihafa mianjady amin'izao fotoan'izao fa isan'ireo rafitra natao hanabe sy amerina ny maha olona eny anivon'ny fiarahamonina ny afonja mbola maro ireo ezaka amin'izay ho ny tale jeneraly ny fandrarana ny afonja vaovao eto Madagasikara izay nandray ny fitantanana tamin'ity androany ity ezaka atao amin'izany ihany koa ny fametrahana ny tany-tandalàna raha ny fanazavany mampitaraina ireo olom-pirenena manana fianakaviana voafonja ny kolokolo sy ny fomba fiasan'ny tirafitra ity ankehitriny isan'ireo rafitra natao hanabe sy amerina ny maha olona ny fonja mbola maro ireo dingana arahina amin'izany raha nambarany tale jeneraly vaovao mpandrarahan'ny fonja eto Madagasikara eny tompoko ao anatin'ny ady amin'ny kolokolo moa zany dia zay dia point anankiray tafiditra ao anatin'le fametrahana ny tany-tandalàna tsika tsy afaka hiteny hoe ny fonja zany dia sehatra tsara raha malala ny zavatra misy eto Madagasikara fa ny tiana hotongavana angamba dia hoe natao anarina sy anatsara ny zava-misy no natongavanay sy raha matoa ministra eto vitan'izay ihany fa misy mpandrarahan'ny fonja koa hoentin'ny tale jeneraly eo dia ny mpandrarahan'ny fonja zany ny asa andrasana aminy izy ireo sy ny paikomen azy dia fanajana ny fitsipifehezana satria misy fitsipifehezana mife ny mpandraraha ny fonja raha ny etsy-antany mora manokana maro ireo voafonja tsy tafiditra anatin'ny rezistry ny fonja ankilan'izay ihany koa ireo miandry ny fitoam-pitsarana izay mitarasoka raha ny zava-misy iroso amin'ny nomerika ny eo anivon'ny fonja ahafahana mamany olana raha ny fanazavana hatrany le tsy tafiditra anaty registre moa zany dia ao anatin'ny ezaka atao amin'izao fotoana izao raha miasa amin'ny mpiara-miombonanto anao mialatsina amin'ny teny frantsay hoe informatisation de greffe amin'izay fotoana izay raha vao miditra ny voafonja dia eo ny eo ihany
zany dia mandeha ny transcription amina machine dia mahafantatra na any amin'ny centrale na hatrany madame le ministre DGAP ny direction régionale ny établissement pénitentiaire information mitovy ny asan'ny tribunaly sy ny fonja no tanterahina androany lanonana famindra-pahefana teo amin'ny tompona andraikitra voalohan'ny fonja ralisamina Arsène izay tale général Vaovao ny fonja eto Madagasikara. Tontolo ny famonjana izay hatrany nivoaka ny didy mahakasika ilay raharaha von'olona tany lalazana distrikany Vohibato izay namoizana olona 3 ary naharatrana olona iray ihany koa 7 tamin'ireo olona nalaina ambavany no nahiditra ponjavonjo maika raha toka afaka madiodio ny 5 ambiny aingorakotonyriana kolo fianaratsoa. Ny alatsinainy Juin ariva io no niakatra teo anivon'ny fitsaranam-baratonga voalohany eto Fianarantsoa ilay raharaha nafatesana olona miisa 3 sy naratrana olona iray izay nakana olona miisa 500 tao amin'ny fokotany lalazana commune Soahindrana distrikany Vohibato. Maro moa ireo resaka ny famoivoty eto an-toerana mikasika iny raharaha iny. Fantatra ry zao fa olona miisa 770 amin'ireo 500 natao famitorana no nahiditra ny fonjavonjo maika atao ariny ny fanadihadiana izay natao ary 5 amin'izy ireo kosa no nafahana madiodio. Mbola mitohy ny fanadihadiana satria tamin'ny fanadihadiana natao an'ireo olona izay niakatra fitsarana mariariva ireo dia nanonona olona zareo zany. Misy zany nanonona hoe Rakoto, Rabe, Randria, ariny misy azy dia nandray anjara tamin'io koa izy. Ka eto zany dia mbola hisy ny fisamborana indray mandeha ho an'ireo olona izay voatonona ka nandray anjara tamin'io mba hitadiavana hatrany ny fahamarinana. Fa anisany nametrany ny fianakavian'ny maty fitoriana ihany koa Andriamatoa Atsolo-Bavam-bahoaka ny distrikan'ny Vohibato makasika ny paikinomeny ireto olona ireto ka nahatonga izao famonoana izao. Ny Atsolo-Bavam-bahoaka tokoa moa zany Vohibato izay voaresaka tamin'io raharaha io ny 570 isanjaton'ireo olona izay nampidirina ponjamaly dia niteny fa io Atsolo-Bavam-bahoaka anankiray io zany no nanome baiko azy ireo mba hanaovana n'ity heloko aty. Ilay Atsolo-Bavam-bahoaka koa moa zany izy tompon-tena ohatra nefa nanazava ihany mikasika n'io raharaha io izay tsy mifanalavitra amin'ny tenin'ilay olona izay voapanga mitazona azy dia ny eto amin'ny fampanoavana moa zany dia efa nanao ny asany satria rehefa natao ny réquisitoire introductif na ny taratasy izay mandefa ny olona rehetra izay enjehan'ny fampanoavana ho tsaraina dia efa nampidirinao ny anarany io Atsolo-Bavam-bahoaka izay lazainy zareo saingy tsy amin'ny maha Atsolo-Bavam-bahoaka azy moa fa ny anarany no voalaza ato ary izy dia voapanga tamin'izany fotoana izany fa nanao fanarahotam-pahefana sy naka ny ray petsapetsa amin'ny andehanandrasan'andro resara sy ny namany tamin'ny fanaovana ny von'olona narana barbarie izany hoe fihetsika tena tsaripady tamin'ny famonoana olona io. Ny azonay teneny ato amin'ny fampanoavana zany dia ny fitsarana eto Fianaratsoa fa nanao ny asany nanenjika izay zany atao anatin'ny réquisitoire introductif aloha satria nitononony zareo izy. Ny asanay zany fa vita aloha ny anay fa ny pitsipitsiny rehetra momba azy araky ny procédure sy araky ny fombafomba izay atao angamba iny no manohy anazy. Fa raha ny momba azy kosa dia efa tafiditra ato amin'ny réquisitoire introductif izy na ato amin'ny taratasy izay manenjika satria izy sady tenany moa izy no tazomin'ilay olona koa. Fa tena olon-dratsy tokoa ve araky ny resaka miparitaka ireto olona izay natao fitsaram-bahoaka ireto? Raha tadiditsika dia zavatra anankiroa no tazomana ilay olona reo tamin'ny voalohany dia nilazaina ireo olona reo fa hoe angalajaza. Dia nilazaina indray fa nisy piatsena ny enjehany. Rehefa nataony anketo maly ny raisina président fokotany dia nilaza ny président fokotany lalazana ambony fa tsy misy olona very, tsy misy halatra olona ary tsy misy zazavery. Tsy misy zavatra azo tazomana an'ilay olona hatreto ny fitsarana zany dia tsy mahita ny maha-olon-dratsy anazy. Hatreto izao tsika miteny izao. Tsy misy tsy voaporofo mihitsy ny maha-olon-dratsy anazy. Au contraire, i Raymond indray no nilaza ny alibian'ireo olona reo izay mitombona tsara mihitsy rehefa natao ny ankety amin'ny fivezivezeny sy ny fifanerasehana. Inona fa dia samina fantatra ny marina makasika iny raharaha iny ny rehetra tao ariny ny fanambarana izay nataony no tenehany ny mpampanolalalana teto Fianaratsoa ity. Matsiaro irery tsy misy mpiamana loana ny vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fahatapahan-jiro lavareny. N'olom-pirenena amin'izao fotoana izao maro ireo mampiseho izay faharesen'izay amin'ny fihetsika indrindra ny anaty tambazotra tserasera izay maro ireo manangana saina fotsy ankehitriny fitiany kolona.
nanjary fahazarana ny miaina anaty tebiteby fahasahiranana aizina ho an'ireo malagasy na eto andrenivohitra izany na any ambanivohitra tsy misy ny fandraisana andraikitra sy ny fanapa-kevitra matotra avy amin'ny fanjakana ahafana miady amin'izany raha ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena ho amin'ny androany raha miresaka fiainana andavananandro zany a dia ny vidim-piainana zany ny tena enjana be aloha zao amin'izao ny tena fantatra hoe tena enjana dia mifandripahalemana mango fotsiny mila isanandro tena zay mihitsy tsisy dia mihino anao zany ohatrany hoe zavatra fa mahazatra zany ohatrany efa mahazatra ny olona fotsiny zany le izy a fa ny eo amin'ny fitondrana zany tsy dia tena miditra lalina amin'le izy fa samy ohatrany hoe baranahana be zany samy manao izay tiany atao fa ny mpitandro ny filaminana fotsiny zany raha mahita sendrasendra azy eny an-dalana eny azy nao dia misambotra fa vahoaka moa ve tsy taraina fa tsisy mihaino amin'ny antson'ny ankizy dia izy moa no taraina amin'ny vahoaka fa dia ary ny ankinana dia ny tena ihany no fahampiakina amin'ny tena fa tsy fanjakana ke tsy hiakina aminao mihitsy ary tsy jerenao mihitsy izy akory fa dia ny tenanao ihany dia merita amin'ny fiainanao fa nanahy fantatra dia mifiainako andavanandro dia mitady eo arapaka satria tsy afaka hiakin-doha amin'ny fanjakana satria fanjakana tsy afaka ny anampy ahy dia manao izay hitako hoaniko a ary momba ny fandrimpahalemana moa dia raha mahita fa ny tena tsy sécurité tsy tiana fa mandefa sy firy olona matimaty foana ndraiky tena raha amiko aloha dia efa tena tsisy mijery tsonitsika tena efa mitotongana be zany le fiainana dia efa tsy hitako tsony zany zay ambara mafy le ainantsika aloha amin'izao fa amiko zany any amin'ny fifidianana ihany zany tena hoe ahitana ny tena valon'izao zavatra rehetra zao tena amiko aloha le izy efa tena trauma to fa manangana saina fotsika raha ny hita ao amin'ny tambazotra an-tserasera mikopakopaka izany saina fotsy izany tamin'ity herinandro ity raha toa ka sainam-pirenena malagasy izay mariky ny fitiavan-tanindrazana no ankalazaina amin'ity volana jona ity saina fotsy izay mariky ny faharesena no mameno ny tambazotra amin'izao fankalazana ny fahatelo amby-epolo taona ny fahaleovantena izao tafiditra anatin'ireo anaovana antsoavo ny tsy fandrimpahalemana ny vidim-piainana ny fahatapahan-jiro ny rahina araka izany ireo mpikirakira Facebook resin'ny malagasy raha ny faneho-kevitra maro vaovao mahafinaritra no ndeha anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity namiratra ny solotena ny Madagasikara nandray anjara tamin'ilay fifananana iraisan'ny pirenena Wiki Challenge azo mpianatra tao amin'ny sekoly ambaratonga fototra be enjo loka tamin'izany niaraka tamin'ny Maroka sy zareo Tunisiana araka izany isan'ireo telo mendrika ny solotena ny malagasy ary nahazo fanomezana sy fitaovana ampianarana mitetina 5,000 euro na manodidina ny 3,20 tapitrisa ariary sekoly zato tamina firenena 10 taty Afrika no nandray anjara ary zao nisongadin'izao ny mpianatra malagasy ity fifananan'ity izay natao an'ny mpianatra 9 hatramin'ny 13 taona ary ny lahatsoratra nosoratana izy ireo no notsaraina azy nandritra izay fifananana izay lafomba vao hafa ny afaka ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana tao amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ity taona 2020 ity nisy ny fampirantiana ireo vokatra avy amin'ny angovo azo avaozina ary nisongadina tamin'izany ny famokarana briquette de charbon entina anentana na ny olona hiala amin'ny fampiasana ny arina fandrehitra ho fiarovana ny tontolo iainana. Teto amin'ny ny commune Ambolovohitra Tsirabe no nanamarena ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana teto amin'ny faritra Vakinankaratra ho an'ny andro ny 15 volana Jona 2024 lasa teo. Anisan'ny nampiavaka ity andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ity ny fampirantiana ny vokatra ireo orinasa avy eto an-toerana izay mitrandraka ny angovo azo avaozina. Ho an'ny eto faritra Vakinankaratra manokana dia efa marobe ireo orinasa mamokatra ny angovo azo avaozina izay mivondrona ao anatin'ny plateforme atao hoe plateforme de l'énergie alternative du Vakinankaratra. Anisan'ireo vokatra anentanany talepatra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy eto Vakinankaratra ny fampiasana ny briquette de charbon tanjona ho izy ny penana ny fampiasana ny arina fandrehitra isa-tokantrano ary enatra any amin'ny 20% ny fandripahana ny ala
eto vakina karatra raha toka mampiasa briquette de charbon avokoa ny tokantrano tsirairay avy eto Antsirabe. Tena mila ny fandraisana ndraikitsika rehetra andao re ovany raha ohatra ka tsy maintsy ividy charbon ihany ianao dia mividiana briquette de charbon mamorona amin'ny malagasy amin'ny zavatra rehetra toy izao hoy izahay hoe ampahafantarin'ny ministera izy ireo manampy izahay amin'ny resaka communication moa zany fa isika tsirairay avy no tena entanina anjifa ny vokatra izay vokarin'izy ireo amin'izay mba mitombo ny bénéfice tombom-barotra dia ny apahany amin'izay ahafahan'izy ireo ohatra ny mividy machine ny apahany ahafahany mitady hevitra mba ampiroboroboana na ampitombona kokoa ny vokatra izay vokariny ny olana mantsy dia hoe raha toka hividy charbon écologique avokoa zany ny vahoaka Antsirabe dia ho ampy ve le production raha mba briquette de charbon avokoa no ampiasaintsika eto Antsirabe fotsiny fa tsy mampiasa charbon intsontsika dia tadio tsara fa angambany hienatra any amin'ny 20 isanjato fandropahana ala ato anatin'ny faritra vakina karatra satria araka ny voalaza teo dia ny fanaovana charbon sy ny fakana kitay no tena anisany mandripaka ny ala manerana amin'ny Madagasikara. Ankoatra ny fandropahana ny ala sy ny fampiasana ny arina fandrehatra dia anisan'ireo singa manimba ny tontolo iainana eto amintsika ihany koa ny fampiasana ireo orinasa ny akora plastika izay tena manimba tanteraka ny tontolo iainana ka anaovana fanentanana sy antsoavo ho hiatrano ny taleparitra ny tontolo iainana eto vakina karatra. Manao antsoavo izahay amin'ireo orinasa ilay akora plastika à usage unique ao sisy ny fitenenana reny zany tena tokony ahena reny tavoahangy asiana karazana jus reny ireny famonosana ny sakafo izay amidy ohatra hoe biscuit sy ny bonbon reny ane le hoe à usage unique nefa reny rehefa mitambatambatra dia reny le tena mitera-doza ho antsika olombelona ho an'ny fahasalamana ho an'ny ranomasina dia izao moa zany fiainantsika miovaova ny toetrandro tsy hitantsony izay marina amin'ilay izy. Araka izany dia tamin'ny alalan'ny varotra fampiratiana sy ny lohabarendasy no nentina nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ho an'ny teto amin'ny varotra vakina karatra. Anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia ho avy ianao fampisehoana goavana eto Madagasikara indray Maître Gims ny 10 volana Jona izao efa vita avokoa ny fandaminana rehetra ka seo miavaka no ampanantenainy ny mpikarakara isy mpanakanto malagasy ihany koa anotrina azy amin'ny fotoana io Hilary Nasoniany. Ho avy anao sy goavana eto Madagasikara indray Maître Gims mpanakanto vahiny fatataza eran-tany amin'ny gado cuir rap sy hip hop efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana rehetra amin'izy io raha ny fanazavan'ny mpikarakara ary afaka ny fampisehoana. Efa ela izy io no roman'ny présidente raha taditsika tamin'ny volana novembre izy no tokony tonga teto fa noho ny fisiany mondial moa zany tamin'ny daty dia nanana tsy fahafahana tampoka izy dia efa nialatsiny amintsika izy tamin'izay dia noho izay indrindra dia mampanantena etsika miavaka be izy amin'ity miavitoraka ity hitantsika eo ihany moa ny vidéo izay nataony amin'izany dia araka ny efa nataony présidente tamin'ny teo aloha etsika teo aloha dia hiavaka manokana ny seho an-tsehatra avolenta ihany koa ny feo sy ny son sy ny lumière moa zany tiako lazaina ny fandaminana amin'ny lafiny rehetra ny sécurité milamina tsara ny resaka parking sy indrindraindrindra malalaka tsara ny barea. Izy mpanakanto malagasy sangany ihany koa hanafana ny lanonana amin'ny fotoana io isan'izany César. Manome toky izay groupe César amin'ny fotoana io satria fa elaela zay maro ny angavinay anao fampisehoana amin'ny palais des sports fa tiako zay vao tena afaky tiako zany zay vao tena ametraka koa hoe maha César ny groupe César amin'ny fotoana io dia faharoa magnaraka an'izay somary miavaka kely ny fampisehoanay amin'io satria misy ny Maître Gims anazy zay misy ny Gims zay plus dia raha koa fahavolenta dia mpiara-miasa koa samy manamaha izy anazy aby dia manome fatokisa zay fa anao raha show amin'io anome ambiance 100% koa. Efa azo jifaina dia n'izao ny tapakilana amin'ny ticket place sy ireo botiky masinina rehetra manomboka amin'ny vidiny 5,4 ariary. Ny 10 volana Jona ho avy izao amin'ny 9 ny fampisehoana goavana izay ataon'ny Maître Gims etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mamasina izay hosokafan'ireo mpanakanto malagasy. Dia izay ihany koa no hoentina miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena. Tokony andrainy andraikin'ireo firenena rehetra maneran-tany io ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Ukraine Oravitsilasa
namanoloana ny fahasimbany ny baraziny karovoka tondraka ny rano tany amina tanàna lehibe antsimony Ukraine izay ambany fifehezany Rosia vokatr'izay fahasimbana fodrafitrasa izay ary olona mahery ny 9,000 sy iray alina no tsy maintsy afindra toerana manoloana izay. Antapitrisany litatra isa-jegondra ny ranovery eto amin'ity tohadrano isan'ny lehibe aty amin'ny tapany atsimon'ny Ukraine ity. Simby maraina io ny baraziny Kharkov izay tohadrano mirefy 4 kilometatra ary manana avo 920 metatra. Nolovaina tamin'ny Sovietika ity fotodrafitrasa ity ary isan'ny stratégique. Ity no maty sy mifehy rano amin'ny Crimée ary isan'ny andraikiny ihany koa ny mampidina ny maripana ao amin'ny centrale nucléaire any an-toerana. Manoloana ity tranga ity nampivoromaika ny Conseil de sécurité ny filoha Zelensky io atoandro io ary nilaza tsy ampahambahambahana fa i Moscou no nanimba ity fotodrafitrasa stratégique ity. Manaporofo izao fa manao asa fampiroroana ny Rosianina ary tokony esorina ao anatin'ny faritany Ukraine hoe ity filoha ity tao amin'ny Telegram. Etsy ankilany ireo Rosiana izay mifeny tanàna any an-toerana milaza fa ireo darika bomba nataon'ny Ukraine ihany no nahasimba ity tohadrano lehibe ity. Amin'izao olona mahery ny 9,000 sy iray alina no tsy maintsy nafindra toerana ary tanàna maro no tondraky ny rano vokatra ity fahasamban'ny fotodrafitrasa ity. Mifarany eto indray ny fiarahana ho an'ny androany tena ny fankasitrahana ho antsika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao saingy mbola manasanao amin'ny toy ny fandaharana isan'izany no horonan-tsara mitondra ny lohateny lerite anatin'ny sokajy romantika ireny izy io ka manasanao tsy hisaraka amin'ny fahita lavitra kolo hatrany velomadoko. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Algo, Manarakani Iso, Algo, Nikaltao, un vide mirage. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.